Andriamanitra ry vavaka sika tompoko. Endre ny fifalianay ry Andriamanitra rainy tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao zahay ny menao tompon'androm-pahavelomana mahatratra ity an'io ity, afaka tonga eto an-tranonao. Isaotra sy hanome voninahitra anao satria hoy ianao hoe izao olona noforononao ahy izao no hanambara ny fiderana ahy. Mamindrafo aminay, mamelany elokay, fa tsy tanteraka izahay ary tsy mendrika iantso ny anaranao akory satria nateraka tamin'io ka malaky mivily sy mania mandrakariva. Nefa mahatoky ny famindramponao satria ilay zanakao ilay tokany dia Jesosy Kristy no efa tonga isolo vonanay teo amin'ny hazo fijaliana. Izy izay na dia nanana ny endrika ao Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra nofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofohana ny tenany tamin'akany ny endrika ho mpanompo sy ho manam-pitoviana aminay olombelona. Izany no ifalianay satria Andriamanitra fitiavana ianao. Dia mangataka aminao irao indray maka indray ny fanahinao masina ho eto aminay amin'ity an'ity. Raha indray ny teninao dia ny herin'ny teninao anie hanova ny fiainanay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Iaraka mamaky sy hiain'ny soratra masina sika ry havana, araka ny mofinaina izay voalahatra an'io. Bokin'ny Asan'ny Apôstôly, Asan'ny Apôstôly toko 7:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:30. Rehefa hita dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary Paoly nitsangana teo afovoan'ny Areopago ka nanao hoe, ry lehilahy Atenianina, hitako fa amin'ny zavatra rehetra dia fatra-pivavaka amin'Andriamanitra reo indrindra ianareo. Fa raha nandeha aho ka nandinika izay zavatra ivavahanareo dia nahita alitara anankiray misy izao soratra izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Koa izay ivavahanareo kanefa tsy fantatrareo dia izany no toriako aminareo. Dia Andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra, izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataony tanana, sady tsy mba topoin'ny tanan'olona toa mila zavatra. Fa izy ihany no manome izao rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Ary ny firenena rehetra avy amin'ny iray ihany dia namponeniny ambonin'ny tany rehetra. Ary efa notendreny ny fotoan'andro sy ny faritry ny fonenany mba hitady an'Andriamanitra izy ary tahiny hahatsapaka hahita azy, kanefa tsy mba lavitra antsika rehetra izy. Fa izy no ivelomantsika sy hietsehantsika ary hiainantsika, araka ny nataony ny mpanao tonon-kira sasany teo aminareo hoe, faterany koa isika. Ary satria naterak'Andriamanitra isika dia tsy mety raha ny fomba an'Andriamanitra no ataontsika ho tahaka ny volamena na volafotsy na vato voasoratra ny fahaizana mantsain'olombelona. Ary Andriamanitra ninitsy nijery ny androny tsy fahalalana, fa ankehitriny izy mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka. Satria izy efa nanendry andro iray izay tsarany izao tontolo izao amin'ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendrina. Koa efa nanome vavolombelona hampiny ny olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. Ary raha nahareny amin'ny fitsangana maty izy dia niomeny sasany, ary ny sasany kosa nanao hoe, mbola hiainanao indray izahay ny amin'izany zavatra izany. Ary Paoly dia niala teo aminy. Anefa ny olona sasany niray taminy kaniny, mba namany izany Dionisio Areopagita sy ny vehivavy anankiray atao hoe Damari, ary ny sasany koa. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Olona miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havana, miombona amin'izao fivoriany mpievitra raha ny fitandremana volana Oktobra izao.
ary dia maniry koa raha maniry mba ho tanterahany tompo amintsika ny fitariany amin'ny alalan'ny fanahy masina mandritra ity fotoana hiatrehantsika ny afatra ity. Misaotra ny namana teo amin'ny fitariana. Eny ary havana efa novakiny ny namantsika teo ny anjara mofinaina ho an'ny fiangonana amin'ity anio ity. Paul Taiza tany Atena. Raha ny tantara ny asa fitoriana ny filazantsara nataon'ny Paoly dia nanomboka tany Damaskus zany. Izy lay nisehoany Jesosy Kristy, novainy Jesosy Kristy ary nirahany Jesosy Kristy ao amin'ny asany apôstôly toko 5. Manomboka ny 10 misionerana izy ao amin'ny toko 7:10. Ity tantara tany Atena ity dia tafiditra amin'ny 10 misionera faharoa nataon'ny Paoly, voalaza eo ambony kely eo amin'ny toko 17 andininy 10 hatramin'ny 15. Miova tarika eo izy, miova grupy. Amin'io rehefa niandry any Timoty sy Silas lay tarika vaovao iaraka aminy amin'ny 10 misionera faharoa izy, lasa lota ao Atena izy, dia tsy hoe nipetrapetraka dia niandriandry namana, fa nataony ho zava-dehibe ny nanambara, nampianatra ny amin'ny Jesosy nitory ny filazantsara tany amin'ny sinagoga sy teny an-tsena. Hoy ny soratra masina eo amin'ny 9:9 sy 17 eo ambony eo. Ary rehefa reniny olona ny zavatra vaovao ampianarina dia mahagaga fa nanasa azy ireo tao Areopago mba hitondra izany fampianarana izany na anao vela-kevitra momba ny zavatra izay ambarany. Dia manomboka eo amin'ny 9:20 hatramin'ny faraka amby 20 izay tantara izay hoe ireo filozofa izay mpivory tao Areopago, tsy anarana kandida vaovao akory izany fa anarana toerana, dia nanasa azy mba inona ny tiana ho lazaina ny amin'ity fampianarana vaovao. Atena mantsy ry havana dia ambohitsaina ho ny fiteny, tsy hoe ny eny Ankatso akory, fa tena hoe toerana izay nahavantana ny Grika mba hivoriana, andraisana famelabelara-kevitra, iadi-kevitra ao anatin'ny fahasahiana ifanohitra mihitsy, samy maneho ny fahaizany eo. Dia mba nantsona zany Paoly apôstôly hoe ndao ao amin'ilay toerana hivoriana, fiadi-kevitra, fitadiavana izay atsara ny fiarahamonina, zany fanao avokoa tao amin'ity Areopago ty. Ndao ao dia lazao anay inona ny tena tianao ambary. Tao Atena Paoly, teny an-tsena izy, teny amin'ny sinagoga izy, fa nasaina ho ao Areopago izy hanambara ny amin'ny fampianarany, ny amin'ny filazany ny vaovao mahafaly. Ny antom-pisian'io toeran'io efa voalaza teo ihany dia fivoriana mba handraisana vela-kevitra, fa antom-pisiany koa ny fitsarana heloka behivavy na koa ny fitsarana momba ny fivavahana izay ngeza be zany tamin'ny andron'ny fiangonana voalohany, na tonga andreo kristianina maro nandray ny famaizana azy amin'ny fahafatesana martyr, tao izy ny tsaraina. Ao anatin'io koa ny fivoizana ireo hevitra heverina fa hatsara ny fiarahamonina, zany hoe raha tambatra dia sady raha sariny eto amin'ny firenetsika, sady ao amin'ny akademia malagasy io voanivory vao tamin'ity herinandro ity, sady ao amin'ny anteny meram-pirenena io no toy ny toerana eny Anosy.
tambatra ao daholo zany hoe tena olona manakaja sady tompona ndraikitra ambony no nanatrika any Paoly apôstôly tato amin'ity toerana ity. Na izany azy dia tsy hoe fivoriana midy an-trano akory fa azony rehetra natrehana, koa dia nisy olona koa olon-tsotra liana amin'ny velakevitra tahak'izany tonga tao amin'ilay toerana. Izay ny famariparitana ny toejavatra, zany hoe miatrika olona manan-tsaina, olona vonina hiady hevitra sy hanohitra i Paoly apôstôly. Isika reto zany raha ny fiainan'ny fiangonana, vonina hiady hevitra, vonina hieritreritra, vonina koa mety handaza hevitra atolotry ny birao ny fiangonana. Isika reto zany, fa isika reto koa no tompony andraikitra mitondra ny fiangonana mba hiavao, manomboka amin'ny birao ny fitandremana isika mpihevidrara ary tonga ny amin'ny mpandray ny fanasany ny tompo. Fa inona ary no lesona na afatra azontsika tsy hoany avy amin'ity anjara mofinaina ity raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny tompona andraikitra, manandanja fa tsy ataoko hoe manakaja, manandanja ny haja dia an'Andriamanitra, manandanja eo amin'ny fitariany isika. Ny voalohany izay ataon'ny Paoly eto eo amin'ny andininy fa 420 hatramin'ny 520 dia ny fitariana ny mpiaino ampitovy tadin-dokanga, hitodika amin'Andriamanitra ilay nahary ary ilay nahatonga ny fahariana vaovao amin'ny alalan'ny famonjena tao amin'i Jesosy Kristy. Ny mponina tao Atena mantsy dia nivavaka tamin'Andriamanitra arak'izay fantany avy, tsy fantany fa dia hoe misy Andriamanitra, samy manana izay nieritreretiny, dia samy manana izay tsangam-bato napetrany. Raha ny mpahay tantara sy ny mpijery ny fiarahamonina dia hoe isaky ny ray metatra ne io tsangam-bato tsampy io tao Ateny, dia samy nanana ny karazany tao andohany tao. Fa Paoly apôstôly dia mitondra ny momba an'Andriamanitra tokana pahary, mpamonjy ary nitondra ny famonjena ho amin'ny fahariana vaovao. Nampitoviany tamin'izany ny tadin-dokangandreo mivavaka amin'ny Andriamanitra tsy fantatry. Ka eto ho antsika tompona andraikitra ny fiangonana verina foana dia ny hoe sao dia mbola Andriamanitra tsy fantatra ny vavahanao e. Eto tsika voasahirana eto amin'ny ady hevitra, sao dia mbola tsy lay Andriamanitra tokana ao amin'i Jesosy Kristy miasa amin'ny alalan'ny fanahy masina no tompoinao, ka ho zavatra hafa ny fivoriana tahak'izao. Atitsika zany dia fa manomboka ny hoe ataovy mitovy ny tadin-dokanga, ka samy mpihevitra raha resy lahatra amin'ilay Andriamanitra nahary, amin'ilay Andriamanitra namonjy tao amin'i Jesosy, amin'ilay Andriamanitra miasa ao amin'ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanahy masina isika reto. Eto ny Areopago androany, ampitovio ny tadin-dokanga. Zay ny voalohany, raha te hiavao isika, raha te hanavao koa isika, tadin-dokanga atao mitovy, miaingany amin'ny fototra dia ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy. Fa ny faharoa dia ny hoe tario ny fiangonana hiavao. Rehefa nambarany Paoly apôstôly ny marina momba n'ilay Andriamanitra tsy fantatry ny mponina tao Atena, dia nitarika ny mpiaino izy mba hibebaka. Isika hiavao, isika hitarika fiavaozana. Ny tena fiavaozana dia mianga eo amin'ny fiainam-baovao amin'i Kristy amin'ny alalan'ny fibebahana. Fibebahana zany hoe nisy lalandisina le ka hialana dia andianana amin'izay marina. Ny marina eto dia ilay Andriamanitra tokana ao amin'i Jesosy miasa eo anivon'ny fiangonana. Fa raha hiavao koa isika dia tokony hatsiaro hoe inona ary ny lalana andiso nalehan'ny fiangonana ka tokony hijereny an'ilay marina efa nambara taminy.
raha mpitsomora sitrapony tompo dia ny atao hoe aladiny réformation. Sika mahalala ny teny voizina ao anatin'ny fiangonana réformé hoe ry fiangonana no avaozina miavaoza. Fa tsy hoe ampy ry zay fiavaozana efa be dia be zay oka quelque loka. Fa zay le fiavaozana. Miala amin'ny lalana diso rehefa nahafantatra ny marina dia mizotra amin'izay fibebahana. Fa ny fibebahana koa amin'izay efa marina nandehanana kanefa ny alana dia miverina amin'iny fahamarinana iny. Fahamarinana lazaina ry havana dia indrindra ny fahamarinan'ny soratra masina. Raha hitarika ny fiangonana iavao isika, akoatra ny fahampahafantarana azy ny marina, ny fampianarana azy ny marina dia fitoamana azy hiala amin'ny tsy mety, androso amin'ny ankasitrahana sady marina. Fa raha hitaona ny fiangonana iavao isika, eo amin'ny andininy fa 2:30 sy ny 3:30 kosa indray, dia mampiomana ny hoe misy ny fiavian'ilay mpitsara. Mitarika ny fiangonana amin'ny asa isika, na eo amin'ny fanapahan-kevitra, fa indrindra eo amin'ny fanatanterahana, dia aoka ho tadiditsika ary tsy ho adonony ny fiangonana tariatsika, fa mbola ho tsaraintsika amin'ny asa izay nanapahantsika hevitra ary indrindra nataontsika. Mbola ho avy ny mpitsara mba hatontsika anitsy iavao hatrany, ka tsy maintsy eritreretantsika fa raha vao tsy manakihitsy isika raha ho avy ny mpitsara tsy vita mora. Ary ny fahatelo farany ery amin'ny andininy fahaefatra farany ery amin'ny andininy faha 2:30 hatramin'ny faha 4:30 ny faniriana dia mba toaka ny Dionisio sy Damaris isika. Resy lahatry ny fiavaozana. Dionisio Areopagita hoy ny soratra masina, zany hoe izy dia iray amin'ireo tompona andraikitra ambony, tao Areopago, mety ho mpitsara izy, mety ho filôzofy izy, fa tompona andraikitra ambony dikany hoe Areopagita, olona ponina tao izy zany, tompony lapan'ny anteny Mira-Pireneny izy tao izy, na mpitantana eo amin'ny akademia malagasy izy, na koa izy lehibe an'ny mpitsara takizay. Damaris indray dia mba hanamariana hoe ny andamy ambavy ny faharesen-dahatra hitodika amin'Andriamanitra, hibebaka ka hiala amin'ny ratsy natao, ny tsy marina nandianana, mba handeha amin'ny tsara sy ny lala marina araka ny sitrapon'Andriamanitra izay nampianarina. Ireo ry havana ny afatra, isika ireto dia olona manan-danja eo anivon'ny fiangonana, manana andraikitra tsy azo tsintsiniavana, ary isaorana ny anaovantsika ho zava-dehibe fivoriana tahaka izao. Isika ireto no mihevitra, isika ireto no mifanakalo hevitra, mba tsy ho lazaina hoe miady hevitra, mba tsy ho vonina fotsiny tahaka ny stoïkiana sy ny epikoreana ozy izy ny soratra masina. Vonina tonga zay voatonga eo, zay tonga eo dia toerina daholo, tsy maninona fa ho ambarany marina dia hoe ahoana ary hizotra sika sa tsy hizotra. Zay ry havanyty anjara mofinaina ty raha vela hitaratra izao fivoritsika izao, mba olona hitarika tompona andraikitra, hitarika ny fiangonana ao anatin'ny tadin-dokanga mitovy isika, hampianatra ny fiangonana ny marina araka ny soratra masina, ary dia hitaona ny fiangonana tena hoe anaraka izany marina izany, dia ho tonga amin'ny fiatretana hoe raha miasa isika mbola ho tsaraina, ary indrindra hiavao amin'ny faharesen-dahatra ao anaty ianao. Tompona andraikitra hitaona koa ny sokajiny olona rehetra mba ho resy lahatra ho amin'izany fiavaozana izany. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.